5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manulcianoni Vaovao. Fitakina ny fandray mivantana na tsy hita amin'ny demokrasia sy manodidina azy no nisy teto Madagasikara nanomboka ny taona 2027 hatramin'izao taona 2022 dia avintsika izao. Ataon'ny fitondrana rajoelina kilalao-njaza ny fitantanana ny firenena sy ny fanendrena ampiasam-panjakana. Isan'ireo voatendry andrafitra ny filakevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany tandalana Iranampi Sigel vadiny filohan'ny seni amin'izao fotoana izao. Tsy nirafitra ny olana eto amintsika fa ny olona hoy ny filohan'ny antenimieram-pirenena raha nitafa tamin'ny vahoaka malagasy ny olana izay tsy hitondra soso fivoarana ho an'ny firenena. Maty avokoa ireo mpiasa telo lahy no hotsahan-tany teny Amoronakona Ambohimanga kely androany. Izy ireo izay nanao rindrim-bato teny an-toerana ka izao niara-mbona izao. Anvelany olona miisa 120 farafakelo no namony ainy raha toa ka tafiakatra 5,7 rotrabona ao Indonezia vokatry ny rotsakorana ny farany herinandro teo. Niantsy prian'izay. Ankafaliana trano tombo klasia tongo vavy no hitsidiany indray ny tokatranonao amin'ny dialety tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao. Manasanao ihany koa anaraka izany avy hatrany dia matoa an-datsoratra nondeha anokafantsika ny fampalalam-bavao amin'ny dialety. Fitakina ny fandray mivantana na tsy tamin'ny demokrasia sy ny manodidin'izay no nisy teto Madagasikara. Nanomboka ny taona 2027 hatramin'izao taona 2022 dia avintsika izao ny demokrasia izay endrika fitantanana na governemanta miantoka ny fitovian-jo sy ny fahafahan'ny olom-pirenena tsirairay matoa an-datsoratra. Miorina amina foto-kevitra maro ny demokrasia izay endrika fitantanana miantoka ny fitovian-jo sy ny fahafahan'ny olom-pirenena tsirairay avy. Isan'izany ny fifidianana madio, azo itokisana ary ny fanajana ny lalàna amin'ny rehetra, fitantanana tsara ny raharaham-panjakana, fandraisana anjara ny olom-pirenena, ny fahamendrehana, ny fangaraharahana, ny fandraisana andraikitra ataon'ny olom-boafidy, ny fisarahana ny fahefana miantoka ny faleovan-tenan'ny fitsarana ary ny fanajana sy ny fiarovana ny zon'olombelona. Raha ny tantaram-pirenena no zoina, fitakina ny fandray mivantana na ty tamin'ny demokrasia sy ny manodidina azy no nisy teto Madagasikara nanomboka ny taona 2076 hatramin'izao taona 2022 dia avintsika izao. Ary ny zava-misy fitakina nandritra ny taona maro tsy nitondra ho any amin'ny tsara kokoa arak'izay nitakina hatr'izay, fa fitakina vao mahita nitondra io rafitra demokratika io ho an'ny anaty lavaka. Izany hoe raha fitakina natao anatsara bebe kokoa ny fametrahana demokrasia no natao teto Madagasikara hatr'izay dia demokrasia vao maika potika sy rava no vokatra azo raha ny zava-misy aina neto amintsika no jerena. Miemotra demokrasia eto Madagasikara ary midika izany fa miroso amin'ny fanjakana manao teti-jadona sy ny titiko fehlehibe isika. Napetraka iny ny filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany tandalana na ny ACDDED ary vao tamin'ny fahaenina ny volana martsa lasa teo no niraisina ny didim-panjakana manamarina ireo mpikambana voafidy sy voatendry andrafitra izany araka ny voalazany lalàna. Maro ihany koa ireo rafitra hafa najoro iarovana izany demokrasia izany, ankoatra ireo karazana vondrona na firaisamonim-pirenena samihafa ary ireo any anaty tambazotran-tserasera. Isan'izany ohatra ny hoe feon'ny demokrasia, demokrasia malagasy, gasy demokrasia, demokrasia mivantana, demokrasia tanteraka sy ny maro hafa. Raha ny amarony ireo karazana anarana sy rafitra ireo no jerena, i Madagasikara no lafatra indrindra ary mety ho faharoa raha misy ny mitazona ny laharana voalohany anoany. Saingy indrisy tsy misy afaka ilaza treto fa misy ny demokrasia. Sarotra ny tompo teny fantatra ka hiteny fa misy faneho-kevitra
sy fahafahana amin'ny teny malalaka eto amintsika. Porofon'izany, isan'ny fitakiana natao teto amintsika ny sy ny fifidianana madio, mangarahara, andraisan'ny rehetra anjara, ekeny rehetra, ary indrindra tsy mitanila. Teo ihany koa ny fitakiana fahalalana maneho hevitra, manao fitakiana, fahafahana mivory sy miditra ny tsitrapo anaty fikambanana. Novoizina tao anatin'ny ireo fitakiana ireo, fa tsy ekena ny fandrombam-pahefana tamin'ny alalan'ny fifidianana feno osoka. Tsy azo ekena ny fanososena ny lalam-panorenana, tsy ekena ny fanimbazimbana ny demokrasia sy ny finiavana hanampim-bava ireo olom-pirenena te haneho hevitra. Lavina marindrany ny fampidirana ny firenena amin'ny kolikoly sy ny fahalovana izay manimba ny taranaka faramandimby. Tsy nisy vokany ary tsy nisy fiovany zany satria nanjaka tokoa ny fanampenam-bava. Ireo ray aman-dreny ara-drazana saika hanao fanadiovana ny tanindrazana teny Mahamasina no isan'ny niaran'izany farany, ka io nangina tsy natany teniny intsony io hatramin'izao. Isan'ny manan-danja lehibe ao anatin'ny demokrasia ihany koa ny fisiny ny fisaraham-pahefana, ka voafaritra mazava ny andraikitry ny fahefanam-panatanteraka, ny fahefanam-panao lalàna sy ny fahefanam-pitsara. Anton'izany ny mba hisorohana ny fiviliana makany amin'ny fitondrana tsirefesi-mandidy. Tsy hita soritra intsony izany amin'izao fotoana, ary tsy hita ihany koa ilay hoe samy mitovy zo eo anatrehan'ny lalàna ny olom-pirenena rehetra. Tsy mahagaga raha fanontaniana apetraka ny maro ankehitriny dia ny hoe mbola misy ve izany demokrasia izany eto Madagasikara? Ao anatin'izay fampanajana ny demokrasia sy ny tany-tandalana izay, ataon'ny fitondrana rajoelina kilalaon-jaza sy kiantrano an-trano ny fitantanana ny firenena sy ny fanendrena. Mpiasa-panjakana eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao raha ny faneho-kevitry ny mpanao politika tamin'ity androany ity. Isan'ireo voatendry handrafitra ny ACDDED na ny filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany-tandalana ny Ranamby Gisèle Lavady ny filohan'ny CENI amin'izao fotoan'izao. Tranga izay hita rafana fa toa sary mihetsika no ataon'ny mpitondra eto amin'ny firenena ankehitriny. Onona saina. Ranamby Gisèle, ministry ny asa-panjakana teo aloha, no notendreniny teo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika ho solontenany eny anivon'ny filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany-tandalana na ny ACDDED. Ranamby Gisèle izay tsy iza fa vadiny filohan'ny CENI ankehitriny ihany. Tranga izay ilazany ireo mpanao politika fa ataondreo nampindramina ny fahefana kiantrano an-trano ny fitantanana ny firenena. Ambonin'ilay hoe tsy fanajana ary tsy fanomezana lanja n'ilay rafitra izay misy araka ny voafaritry ny lalam-panorenana. Mampametra-panontaniana hoe voaja marina ve ilay demokrasia izany ao anatin'io rafitra io sa manakory, satria etsy andaniny ny vadiny izay filohan'ny CENI izay tokony hampandany ary hampametraka n'izany rafitra demokratika izany amin'ny alalan'ny fifidianana etsy ankilany kosa n'ilay rafitra izay voarafitry ny ao anatin'ny lalam-panorenana izay tokony hampanjary an'izany demokrasia izany. Mety hisy marina ve ny tena hoe fijoroana raha ohatra ka tena hoe voatotohina tokoa izany fenitra demokratika izany eto Madagasikara, te nijoro amin'ny asany marina ve ilay rafitra eo amin'ny ACEDD dia zavatra anankiray mampametra-panontaniana izany alaim-panatsika mieritreritra ny hoe fandaniam-bola ary seho ivelany fotsiny hoe manaja an'izany demokrasia izany zay satria ao anatin'ny lalam-panorenana ary misy ny rafitra tafapetraka kanefa lay asa izay tanterahany ireny rafitra ireny tsy omendanja. Tsy manana olona ve ny fitondrana rajoelina sa lan'olomanga i Madagasikara ho iatrany ny fanontaniana apetraka ireo mpiantsehatra politika sy mpitarika fikambanana. Fantatra ny mpitondra ve ny hoe aiza ho aiza isika eo amin'ny lafin'ny demokrasia ary olona manao ahoana no mety amin'izany filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany-tandalana izany. Fantatsika fa efa nisy olana teo aloha tamin'ny membre tao anatin'izany izay voatendra amin'izao fotoan'izao sy ny filohan'ny CENI teo aloha izay mpivady. Nefa hita zany amin'izao fanendrena zao fa mbola tafiditra ao anatina institution anankiray koa ilay ramatoa tany amin'ny toerana anankiray. Manjary mialatsena manjary lasa ohatrany hoe kitrano trano le izy voalohany. Ny faharoa dia tsy misy olona mihitsy ve eto amin'ny firenena azo apetraka amin'izany toerana izany. Mino fa tsy lan'olomanga Madagasikara dia mba mijery olona manana fahaizana zany hoe compétente amin'ilay toerana satria manjary lasa fahazarana zany ny manala olona amina toerana anankiray dia afindra amina toerana anankiray noho ny antony
politika marina fa hoe fanendrena politika ny ao anatin'izy kanefa ny firenena zany tsy tokony anaovana an'izay hoe reto ny olona fantatray reto ny azona iantoka reto ny tokony napetraka amin'le toerana fa tokony ho jerena hoe inona marina moa izany demokrasia eto Madagasikara. Ambony herijika ahafilohan'ny HCDDUD aniran'ampy Giselle ho ny fomba fijenin'ireo mpanao politika. Raha izay ho vitany ve ny anaitra sy andray andraikitra araka ny an'rahany lalàna ny HCDDUD manoloana ny fanitsakitsana ny demokrasia ataon'ny CENI amin'ny alalan'ny fikarakarana ny fifidianana. CENI izay nivadiny ihany no filoha kely ny finoana ary ahina ho rafitra entina isehosehoana io masony izao tontolo izao sy ny mpiara-mombonantoka ara-bola sy ara-teknika amin'ny Madagasikara fotsiny ihany ity rafitra ity ho hiatran'ny faneho-kevitra. Isy vokany eto amin'ny firenena ve lay rafitra zay apetraka sady ho fandaniam-bola ny fanampin'izay dia resy lahatra koa ary mino aho fa tsy maintsy andeha ny fifidianana zay ho filohan'izany rafitra HCDDUD zany a dia alay mpanahy eritreritra hoe ramatoa ministra teo aloha no mety ho voalany ho filohan'izany dia eo no mipetraka amin'ny fanontaniana ilaina ve zany le rafitra andaniam-bola hitadin'ny rafitra hoe ametrahan'izany fetitra demokratika izany dia kely finoana ny amin'ny hoe isy vokatsoa ho an'ny firenena izany rafitra izany. Tsy dia tena hoe ahitana na anatenaina zavatra be loatra reo olona voatendra ao anatin'izany satria raha olona tamin'ny toerana anankiray afitra amin'ny toerana anankiray kanefa tsy dia nahitana loatra ny antsoina hoe résultat nefa dia mbola afitra amina toerana hafa indray dia heveriko fa tsy dia misy zavatra azontsika malagasy antenaina ao anatin'ny fanendrena dia heverina fa mba tokony mahasolo ny sokajin'olo eto Madagasikara mba hitan'ny olona hoe ay ihanina ao anatin'io ay ihanina mba ao anatin'le izy dia mba miatenue kely ny situation eto Madagasikara zany hoe na ny situation politika na ny situation économique izay fitantsika fa efa mihenjana aina amin'izao fotoana izao kanefa ilay institution ho heverina fa mba hametraka an'izay fampianana ny ataontsika hoe ny zavatra misy eto Madagasikara zay no mbola izao ny zavatra misy dia heveriko fa tsy dia misy zavatra azontsika antenaina ho amin'izany fanendrena izany. Endrika fandaniana volam-bahoaka fizarana toerana ho an'ny akama sy ny namana no hita amin'ity HCDDUD ity taka ny efa fanao tamin'ireo rafitra hafa ihany raha ny fanazavana. Raha eo amin'ny fiarovana ny demokrasia sy ny tany-tandalàna sarymetsika sikabary-ambola tabatra no betsaka. Rafitra ambony manana ny toerany ary fanina amin'izay fiarovana ny demokrasia sy ny tany-tandalàna izay anefa no antom-pisiana sy antom-pijoroa ny HCDDUD araka ny lalàna sy ny sata mifehy azy saingy izao tsy omena ny asany sy ny toerany izao. Raha iverenana ny volana Desambra 2024 nandeha teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza ny raha fitsipaham-pitokisana ny governemanta avy amin'ny solombavam-bahoaka maro anisa na hatratra 500 ny sonivoangona tamin'izany. Sy tanteraka hatramin'ny farana anefa io noho ny fitsabana nataony Andry Rajoelina izay nampiantso maika ireo solombavambahoaka IRD teny amin'ny arena Ivandry. Io fotoana io izay raha tsaivina nampiakapeo sy ny teny mafy ireo solombavambahoaka hatramin'ny filohan'ny anteny meram-pirenena momba fitsipaham-pitokisana io Andry Rajoelina ary nitsefitra teo ny raharaha. Vao hitsakitsaka ny lalam-panorenana izay milaza fa misy ny fisaraha-pahefana principe de séparation des pouvoirs tsy tokony ifampitsabaka ny fahifanam-panatanteraka ny fahifanam-panao lalàna ary ny fahifampitsarana. Nandray nandraikitra manoloana izany araka ny an'rahany lalàna azy ny HCDDUD nandefa taratasy nanontany ny hevitra ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana momba io raharaha tena anivony antemera-pirenena io. Ny 1 Desambra 2024 namoaka ny heviny ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ary nilaza fa tsy azo raisina ny fitoriana nataony ny HCDDUD. Namery indray ny fitoriana ny volana Martsa 2024 ity rafitra ity nandefa ny taratasy fangatana nataon'ireo solombavambahoaka misy 20 noho ny fijabany filohan'ny Repoblika amin'ny raharaha anatin'ny anteny meram-pirenena mikasika ity fitsipaham-pitokisana ny governemanta ny volana Desambra 2024 ity. Tranga izay hitan'ny HCDDUD fa manitsakitsaka ny andininy fa 770 ao anatin'ny lalam-panorenana ny Repoblika fahefatra izay mandrara ny fijabany fahifanam-panatanteraka mivantana amin'ny raharaha ny fahifanam-panao lalàna saingy araka ny famahazatra tsy azo raisina indray ho ny HCC. Nanao ny asa ny HCDDUD teo anatrehan'izany nitoy ary ny amafy ny antso-jay maro samihafa na azo ity rafitra ity tonga hatramin'ny fandefasana ny IGE sy ny fanamperana alohan'ny fotoana ny fitoam-piasana araka ny fanapahana no raisy ny fiadidiana ny Repoblika tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra ny volana Martsa 2024. Raha ohatra ka ny HCDD la voix de son maître dia tsy mety tsy hita mihitsy zany telo tsara nge filaharantsika amin'izao ama demokraty atsika demokrasia
nahazo noty atsika 25/100 raha atao sur 20 zany a 5/20 zany noty azo satria le miaro ny demokrasia no farana mandahany miaro ny demokrasia lazaina fa mpanohitra misy miaino izy satria matoy zay ny farahana mandahanay de misy miaino fa miaino amin'ny sofina miangatra satria noveriny fa rehefa miteny zay de la voix des opposants tsy hany mihitsy le izy fa miteny dia misy zavatra tsy mety ny ataon'ny mpitondra de tenenina izy hoe tsy mety ny ataonareo tsy mifanaraka amin'ny lalàna zao tsy mifanaraka amin'ny demokrasia zao zay no antopisiany karaha vao mampiatra n'le asany izy de misy olo voelingely ao anatin'izay ampemitra ny demokrasia izay efa mitsipozipozy ity fanapa-kevitra ny fiadidinan'ny repoblika ity ho iatrany ireo mpanao politika tsy misy itsony ary fanina sy ny fanairana raha misy ny trangana fanitsakitsanan'ny demokrasia eto amin'ny firenena voaososy ny demokrasia fa ho anarana sisa ihany koa ny tanytandalàna manoloha ny zoky an-trano an-trano ataon'ny fahefana-panatanteraka izao izany fomba fitantanana anjakany akantrano an-trano sy ny kinamanaman'izany no isan'ny loharano ny tsy fahombiazana eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao fa isan'ny loharanonady sy fijaliana ny fitrandrahana arena voajanahary aty Afrika Ony vondry ny fiangonana katolika aty Afrika sy Madagasikara ny fiangonana katolika izay antsehatra amin'ny fanatsarana ny tontolo manodidina ny fitrandrahana sy ny fampitsarana ny fampisitrahana ny vahoaka afrikanina ny vokatra ny fitrandrahana araka ny fampafantarana izay nataon'izy ireo Hilarina Solniainy. Araka ny afatry ny Papa François nandritry ny fizihana nataony tany RDC sy Soudan ny volana febroary 2024 mahakasika ny fanararotana aty Afrika. Niroso tamin'ny fifampijiniana mahakasika ny fiazakazany fitrandrahana arena voajanahary aty Afrika ny fiaonambe episkopaly Afrika sy Madagasikara ny 8 hatramin'ny 10 Martsa lasa teo. Samy resy lahatra ireo tompony andraikitra samihafa eo anivon'ny fiangonana katolika aty Afrika fa miazakazaka ny fitrandrahana arena voajanahary izay tsy hisitra ny vahoaka afrikanina. Tranga maro ny tahaka izany eto Madagasikara hono teo anivon'ny Alliance Foire Gasy ary efa hatramin'ny 7 taona lasa no nanao ny fandiniana momba io niaraka tamin'ireo mpisehatra maro ny fiangonana katolika fa mbola tsapa fa loharan'ny ady sy ny fijaliana ny fitrandrahana. Antony Irsona tamin'ny fifampidiniana indray ary idira ny fiangonana antsehatra hitadiavana tombony ho an'ny rehetra amin'ny alalan'ny arena ao aminy araka ity fampahafantariny ity hatrany. Ny fiangonana aloha mandray andraikitra amin'ny mahafiangonana azy izy zany amin'ny lafiny maromaro indrindrindrindra ny ara-tsosialy ary tsy vitsy zany ny olona mifetraka ny ratsy amin'ny fiarahamonina amin'ireny fitrandrahana lehibe ireny dia izay moa ohatran'izany zao zay nisy fotoana nitsidika tany amin'ny natiorana anankiray tsy tononoko izay manodidina na fitrandrahana arena kibon-tany dia gaga be zay hoe ny efa 10 taona le fitrandrahana teo mbola misy le fokotany zany na le commune misy manodidina anazy atao hoe impacté dia mbola ohatran'ny hoe mahantra lavitra no le commune tsisy ninina tsy tokony ho zany no zava-misy zany dia izay fandraisana andraikitra amin'ny fiangonana izay zany inona moa ny andraikiny tsy manao ahitaky ihany izy zany mandresy lahatra ny mpanapa-kevitra eo amin'ny firenena na mifanampy ihany koa amin'ny ara-tsosialy amin'ny akabeany fa ny tena zava-dehibe ary zay itovizany ny firaisamonim-pirenena sy ny fiangonana zany dia mba hisy fiantraikany tsara sy maharitra ho amin'ny fiarahamonina sy ny tontolo iainana eo atoerana. Tsy voasamy manona moka feikevitra tamin'ny alalan'ny fandiniana sy ny fanadiadiana ny zava-misy eto amin'ny firenena ny fiangonana katolika saingy tsy mbola mahatohitra ny tsy fihetezana goavana teto Madagasikara raha ny fanazavana ihany. Arakaraky ny firaisankina ny fiangonana eto amintsika ihany koa satria raha mahalala fa eto Madagasikara satria fivorian'ny fiangonana katolika izy io zany misy foana ny antsika le hoe conférence des évêques zao eto izay mandinika amin'ny manokana momba ny fiainam-pirenena zany na ara-tsosialy na rapport be da be ireo fehiteny izay avoakany zareo fa fanontaniana lehibe za ihany koa mametaka an'le fanontaniana hoe misy akony any amin'le politika ampanjakana eto ve ny fehikevitra avoakany ireny conférence des évêques na conférence épiscopale ireny misy fa azo atao hoe mbola tsy tena mahatohatra n'le fitrandrahana sy le kolikoly avolety izy raha hito Madagasikara. Raha ho any Madagasikara manokana ihany mbola lavitrezaka ny fampisitrahana ny rehetra izany fitrandrahana arena voajanahary izany manjaka tokana ny fitondrana
tsy misy fankakevitra avy amin'ireo mpisehatra, tsy misy fanadiadiana mialohan'ny fitrandrahana sy ny maro hafa. Isan'ny manao ady sisika amin'ny anarahana ny antanatohatra rehetra ny amin'izany ny AVG, fa indrindra ny fampiarana ny lalàna momba ny tontolo iainana izay mbola manjavozavo ankehitriny. Fa manoloan'ireo lafinjavatra maro tsy mandeha eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao, tsy ny rafitra ny olana eto amintsika, fa ny olona hony filohan'ny anteny meram-pirenena raha nitafa tamin'ny vahoaka malagasy tamin'ity androany ity. Tsy hitondra soa sy fivoarana ho an'ny firenena velively zany olana goavan'izany raha ny fanazavana trany Gaetan Andriatsilavo. Maro ireo maniry ara-asa amin'ny Madagasikara hoe ny filohan'ny anteny meram-pirenena, saingy mbola maro ny olana tsy vaovà atizay ka hatramin'izao. Isan'izany ny faratsiany lalana, ny lalàna ary indrindra ny olona ny herinaratra. Manoloana ireo rehetra ireo, nanamafy ny filohan'ny anteny meram-pirenena fa tsy ny rafitra no olana eto amintsika fa ny olona izay tsy manana finiavana akory ama ireo olana mianjady ireo. Miara-manaiky ny rehetra fa firenena mahantra i Madagasikara nefa manana arena maro afaka hampandrosoana azy. Maro ihany koa ny fotodrafitrasa vaventy no miatona na dia efa vonona tanteraka aza ny vola sy ny teknika anamboarana azy ireny. Anisan'ny lehibe indrindra amin'izany ny resaka herinaratra ielana amin'ny délestage manerana ny nosy sy ireo fotodrafitrasa maromaro hafa izay goavana ihany koa. Raha ny fanazavana dia tsy ny rafitra no sakana fa olona no sakana makadiry. Maro ireo mpandraharaha vaventy maniry hamorona asa any amintsika fa matahotra no ny antony maro samihafa. Ny lalàna, ny climat d'affaires sy ny herinaratra izay miteraka olana be ho an'ny indostria, ny lalam-pirenena, ny amin'ny fitaomana sy famoahana ny vokatra. Tsy afaka ny valapatra firy aho, fa tiako ny manamarika fa tsy irery ny malagasy amin'ny fitadiavana vahaolana isan-karazany ho an'ny tena fampandrosoana an'ny Madagasikara sy ny malagasy. Tsy hitondra soa sy fivoarana ho an'ny firenena zany raha ny fanazavana. Mangataka ny rehetra iaro ny marina ary tsy misy afa-ty ny marina hatrany ny filohan'ny anteny meram-pirenena. Io fikatsahana sy fijoroana amin'ny marina io no nanenjehana azy sy ireo mpiara-miasa aminy tahaka ireo olona hafa rehetra eto amin'ny firenena. Isan'izany ohatra no nanisorana tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra ny 20 febroary anitahiry miakadaza Ratsimandao izay olona akaiky ny filohan'ny anteny meram-pirenena. Tahaka izay ihany koa rasolon'ny iray ny Artina sy Randriatsimianta Lazavonjy izay samy mitazona andraikitra ambony avokoa. Fadio ny mirary ratsy ny olona tsy mitovy hevitra politika aminao. Mivavaha ary aza mitsahatra ny mitondra ambavaka ny olona mametraka anao ho fahavalo. Eto ambavaka ny fanirinao izay lehibe indrindra ka hatramin'ny farany betika indrindra. Alaviro ny ratsy, alaviro ny fanahiana sy ny tahotra. Ankoatr'izay, ny any amin'ny tany mandroso, manjaka hoy izy ny fifampidiniana, ny fifanajana, ny mira lenta sy ny fitoviana zo eo amin'ny sehatra rehetra. Ny mifanohitra amin'izay no hita eto Madagasikara, sady hiara-ny herisetra maro ny vehivavy, manomboka amin'izay kely indrindra eny anivon'ny fiarahamonina manerana ny nosy. Iza ilay olona fototry ny olana zany, zay ny fanontaniana goavana isany mipetraka eo anatrian'izay. Fa isan'ny lesoka hita anatin'ny lisam-pifidianana ao amin'ny distrika ny Mahajanga faharoa ny fisina anaran'olom-pirenena tsy fantam-piaviana anjatony voasoratra ao anatin'ny lisam-pifidianana hoy ny lehibe any distrika ny Mahajanga faharoa nandritra ny valandresaka nataony tamin'ny mpanao gazety tany antoerana maraina teo. Anja Robert Kolo Mahajanga.
kely ny fotoana 20 andro ahafahan'ny olo-pirenena manamarina ny anarany eny amin'ny biro ny fokotany raha ny nambarany lehibe ny distrika ny Mahajanga faharoa io maraina io. Ity farany izay nanamafy fa misy amin'ny fokotany eo anivon'ny distrika ny Mahajanga faharoa no ahitana anaran'olona amanjato ny tsy fantam-piaviana voasoratra ao anatin'ny lisam-pifidianana ka mampanay noho izany ny fomba fiasan'ny CED raha ny fanazavana. Dikan'izany kely ny fotoana anamarina ny vahoaka ny anarany ao anatin'ny lisam-pifidianana. Mandray ohatra zao misy fokotany anankiray anjatony maromaro zany le olona tafiditra anatin'ny liste électorale nefa olona tsy mipetraka anatin'ny fokotany io. De mbola mibaiko reo lehibe ny fokotany ihany koa ny tenako hoe esory ndray mandeha reo olona zay fa hitanareo fa tsy anatin'ny fokotany. Misy sefo fokotany sasany ny laza mihitsy hoe hatra amin'ny sefo secteur telo ny fandimbo izy efa nanotaniko hoe reto olona reto ve ato mbola manambara hoe tsy ao le olona tsy anatin'ny le fokotany kanefa nampidirina ao anatiny aveza dikan'izany misy kajikajy zany tian'ny CED Mahajanga faharoa hatao hampidirana ny anaran'olona izay tsy tafiditra anatin'ny lisam-pifidianana hifidy olona zay tiany. Manahy zany za lehibe ny distrika ny tenako hoe mbola azo lazaina hoe tsy miandany ve ny CED ny Mahajanga faharoa amizao raha ohatra ka mbola tsy fafany reo olona reo amin'ny liste farany satria mbola averinany izy reo afaka 20 andro. Afaka ve tsika iantoka ny tsy fiandaniany CED Mahajanga 2 raha ohatra ka zao zavamisy zao no jerena satria mety misy olona kajikajiny tiany hitohanana anatin'le izy hanika zavatra tsisy no foronina olona tsy anatin'ny lisam-pifidianana voamarina zany anatin'ny lisam-pifidianana ny verina io voamarina anatin'ireo olona tsy nalefany avy aty fotony fa nampidirindreo avezanao fahandreo manao an'izay zavatra zay. Mampitandrina ireo izay mikonokonona fanakorontanana mikasika ity fifidianana ho avy ity noho izany ny lehibe ny distrika ny Mahajanga faharoa. Miantso koa ho an'ireo zay manana eritreritra hanao mpikaramanady amin'ity fifidianana ty. Misy olona zany karamena tsy haiko 3 alina 2 alina 2 alina 5,000 handeha hifidy anefa anao tsy misoratra anarana anatin'ny fokotany. Mampitandrina amin'ny mahalehibe ny fampandriam-pahalemana aloha mandritra sy aorinan'ny fifidianana ny lehibe ny distrika mampitandrina anareo zay tsy anatin'izay fa ho samborina nareo amin'ny andron'ny fifidianana eo raha ohatra ka tratra nareo hoe olona tsy anatin'ny fokotany satria misy mpianatra amin'ny toeran-kafa izy ao feno anatin'le liste électorale. Mampitandrina nareo zay efa ho voasambotra nareo satria handika lalàna tsy anatin'ny fokotany tsy anatin'ny olona afaka mifidy nareo fa karamena atao mercenaire handeha hifidy ampitandremina nareo Amporisihana manomboka eto ireo olo-pirenena tsirairay isa-pokotany iny anivon'ny distrika ny Mahajanga faharoa anatona ny biro ny fokotany anamarina ny anarany ao anatin'ny lisam-pifidianana entitra noho izany lehibe ny distrika ny Mahajanga faharoa amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana izay ho tanterahiny amin'ny ity taona 2024 ity. Dia izay ihany koa no etsika misendy vetivety ao anaty doka fohy ny kalitaon'ny fampianarana sy ny fodrafitrasa mpampianarana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa no mahakasika an'ireo telo lahy maty ny hotsahan'ny tany teny Amoron'Akoho na Ambohimangakely tamin'ity androany ity ampahany amin'ny fanadihadiana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafa vetivety ary. Lâche plus ton fun, tes études, tes recherches, ton fun, tout sur ton phone avec Yellow One. Toute la journée, 200 mégas de data pour 1000 arrières. Tape le dièse 322 étoile 6 dièse et lâche plus ton fun. Tu as maintenant ton Yellow One. Maminina ny arabatra ny tomboka lasy tongovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny tiala ity. Maro amin'ireo sekolim-panjakana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao no tsy misitraka fotodrafitrasa araka ny tokony ho izy. Araka ny fanadihadiana nataona fikambanana tsy miankina iray androany isan'izany ny EPP Ambodifasina commune Mbatolampy tsy mahafotsy. Tsy misy toeram-pivoahana, tsy misy tamboho ary tsy misy afa-tsy efitrano mpampianarana misy roa ihany koa no andraisan'ireo mpianatra ao anatin'izay. Roa taona mahery izao no nananganana ny EPP manara-penitra ao amin'ny commune Mbatolampy tsy mahafotsy fokotany Ambodifasina saingy mbola tsy misy WC
tsy misy tambo ary tsy misy afa-tsy ny efitrampampianarana misa roa no fododrafitrasa ao amin'ity sekoly ity raha ny fidinana ifotony natao teny an-toerana androany. Manoloana io rehefa ara-pivelomana avokoa ny akamaroan'ireo ray aman-dreny izay mampananjanaka ao amin'ity sekoly ity, nanamafy ankilany ny fikambanana tsy miankina iray fa ilaina ny fanatsarana sy fanavozana ny fododrafitrasa, indrindra ihany koa ny anampiana ireo mpianatra amin'ny alalan'ny fampitaovana ny ankizy. Raha ny hita aloha rehefa nidina tety fotony averiko teo ihany nidina tety fotony zay dia nahita hoe misy tsy fahatomombanana ao anatin'ilay izy, dia izay akory tsy hoe inona na inona akory fa nahita an'izay tsy fahatomombanana izay dia mezaka manao izay anjara birikiny. Ary izay moa ny afatry ny filompanorona ny association Tsorso hoe jereo akaiky ireo ankizy kely tsy manan-kalofana, ireo ray aman-dreny ny mpianatra izay sahirana, dia inona koa no antony nanaovana an'ilay toeram-pivoahana hanatsarana anazy dia ny hoe mba ahafahan'ny zazakely zany mianatra ao anatin'ireo mpianana madio satria mamofona sady maloto le tanàna, tsy misy mifehy ihany koa, tsisy mifefy zany le tanàna, dia hitantsika zany dia ny tanjon'ilay association zany dia mba hanatsara an'izay zavatra anankiray zay. Tsy lavitry ny renivohitra ity sekoly manara-penitra ao amin'ny commune Ambatolampy Mahafotsy ity, saingy izao iaraha-malala izao ny kalitao sy ny fenitra no dradradraindray ny mpitondra tamin'izany fotoana izany. Mampametram-panontaniana ny mpanara-baovao araka izany ny hoe mety anahoana kosa ny any amin'ny tontolo ambanivohitra raha toa tahaka izao ny fododrafitrasa misy eto andrenivohitra. Ny fanindran-dalana amin'izany nisy androany ny fampitaovana nomen'ity fikambanana tsy miankina ity ho an'ireo mpianatra izay hiatrika fanadina mpanjakana. Isy ihany koa ny fandraisana tanana ny fanamboarana ny fododrafitrasa hoentina manatsara izay tontolo ny fampianarana ao amin'ity commune ity izay. Araka ny natsitika tao anatiny lohateny-baovao tamin'ity ala ity, maty avokoa ireo mpiasa miisa telo, ireo telo lahy nihotsahantany teny Amoronakona commune Ambomangakely tamin'ity androany ity. Izy ireo izay nanao ny rindrim-bato teny an-toerana ka izao ny arambony zao raha ny fanazavana voaray noentina teny amin'ny hôpitaly ny iray tamin'izy ireo izay mbola nisy fofinaina saingy tsy tany intsony ihany koa ny ainy teny an-dalana. Tokony tamin'ny 12 ora tolakandro teo no nisy fihotsahantany teny amin'ny fokotany Amoronakona commune Ambomangakely androany. Efa day izy ireo no voalaza fa niasa tamin'ity toerana ity, saingy ny telo lahy tamin'izy ireo no izao totitra ny tany izao. Atsasakadiny taty aoriana vao tonga teny an-toerana ny mpamonjy vona sy ny mpitandro ny filaminana, nanomboka nikeraka ny razana sy nanala ny tany teny an-toerana raha ny fitantaran'ireo nanatry maso. Za moa zany vahiny mety fa sendra ndeha sakafo tamin'ity hôtely eto anilan'ity dia eo mpametrahana moto no nefa nahita an'ilay tany midoboka zany, nahitako mihitsy ilay olona anankitelo zany manamboatra zavatra amin'ny sisiny iny, dia ndeha hametraka moto vao tafapetraka ny moto dia nidoboka ilay tany, dia tonga dia efa rakotra tao izy telo mirahalahy. Dia rehefa rakotra tao izy telo mirahalahy dia nisy ny antsony pompier sy ny bulle zany dia mba vetivety kely kosa aloha le bulle dia tonga nanala an'ilay tany dia rehefa voala le tany dia mba teo amin'ny atsasakady mahery teo zany dia hita ny anankiray, dia mbola nisy aina somatsara any aloha fa tsy fantatra any amin'ny hôpitaly izy efa rany, fa ny anankiroa zany hatramin'izao aloha zany eo amin'ny adiny 2 sasany eo na adiny 3 zay no nizahana an'ilay anankiroa fa mbola tsy hita hatramin'izao tompoko. Fangalana rano-tany ary fametrahana rindrim-bato no voalaza fa antony nanaovana ity asa fanamboarana ity, saingy izao ny afara tamin'ny fihotsahantany izao hoy ny fizoroana vavolombelona nataony ity mpiasa iray ity. Ny zava-nisy teto dia za no chef de santé eto sady miasa, dia telo zay ny tao anaty fototra tao, dia tary amin'ny sisiny farany avaratra tary zahako, dia nisy vato kely tsy feno tao, dia rehefa tsy feno ilay vato dia niakatra anampy vato dia ilay ankiray nijanona hanao an'ilay vato zay ho tateriko, ka nango vao avy niala tao dia nirotsaka ilay tany, tsy hitako hoe ahoana sa ahoana, tsy nisy fambara, tsy nisy marika ilay izy hoe zao tokony rotsaka ity na ahoana, fa tsy hita tsy fantatra. Desambra zay zao nanomboka niasa teto tany akaikikaiky ny krismasy tany, herinandro sy tonga avy ny krismasy,
dia tamin'ry ambadikry zay aloha iny ara ohatry zao koa ny tamin'iny fa tsy naninona nangalana tany izy ity toerana ity dia hoe fefena vato zay no anaovana azy. Naharitra ora efatra ny fisokirana ireo telo lahy izay totro ny tany tena amin'ity toerana ity. Efa vatana mangatsiaka sisa ny novatany ireo fianakaviana sy ireo namana aman-tsakaizy tao ry ny fisokirana ny razana nataon'ireo mpamonjy vonina. Ankilany miantso ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera voakasika sy ireo ratsa mangaika isan'ny tokony mba hanara-maso ireny toerana ahina iotsaka ireny ialana amin'ny tranga tahaka izao. Tompona ndraikitra ihany koa ny isam-batan'olona amin'ny fijerena ireo tranga izay mampanahy eo amin'izay fiotsahan'ny tany, trano, hazo sy ireo maro hafa izay na eo aza ny fahantrana sy ny fahasahiranana ankehitriny. Lafomba vao hafa mampitaraina ny maro ny fahatarana ny famohanentana sy ny fikarakarana taratasy eny anivo ny faditseranana manerana nosy amin'izao fotoana izao. Laza ny anova ny fomba fiasa ao anatin'izay amin'ireo faditseranan'ireo ny tompona andraikitra ankehitriny ka miisa efatra ny tetikasa ho tanterahana ao anatin'izay ny larana evison. Ny fahatarana ny fomba fiasa eny amin'ireo faditseranana no isan'ny hiamam-poloana sy mampikatso ary tsy mampandeha izany. Fahatarana izay misy fiantraikany betsaka amin'ny fampidiram-bola eto amin'ny firenena. Misaraka izany sy ny asa fanavaozana ataony amin'ny faditseranana malagasy izay fiarah-miasa ny faditseranana eo anivony ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola sy ny fandaharana asa ny firenena mikambana momba ny fampandrosoana eto Antananarivo. Ny governemanta amerikanina amin'ny alalan'ny tetikasa sampandrara amerikanina misana ny fampandrosoana iraisam-pirenena. Tetikasa maro no efa iarah-miasa miaraka amin'ireo ampamatsy vola raha ny fanazavana. Ny tena zava-dehibe hiavaka amin'ity iray nitoraka ity dia fahafahana mijery ireo opération aérien rehetrarehetra. Anatin'izay ny entana miditra izay mandalo expressiste, anatin'izay ny e-commerce, anatin'izay koa ny fanaovana profiling ny olona mety ho à risque rehefa passager sy ny entana mety à risque à l'import comme à l'export. Zava-dehibe ireo satria ny fametrahana ny analyse de risque amin'ny cargo aérien, izany hoe ny entana miditra avy amin'ny avion dia mila famatorana satria mila voaka entana matoa ny olona ray mandefa entana par voie aérien dia ilaina maika iny dia mila amoraina. Izay fanamorana izay nefa tsy anala koa ny fametrahana ny contrôle izay tokony apetraka dia itareto fanampiana rehetra ny afahana mametraka outil na fitaovana afahana migerer ireo expressiste sy ny e-commerce, afahana mijery ireo mahazo ny liste ny passager, afahana manao analyse de risque amin'ny passager, dia afahana koa ankoatran'izay migerer ny décision rehetrarehetra ty amin'ny douane dia ho digitalisena daholo na ny olona. Tetikasa maritra roa taona ity tetikasa ity ary anatsara ny fahaiza-manao sy fangararany ny rafi-pitantanana ny faditseranana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny tetikasa izay manampy ihany koa ny faditseranana amin'ny fanatanterahana ny paikady stratégique ho an'ny fanavaozana amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny fampahafantarana ny fenitra sy ny fanatsarana ny fizotra ny asa eny amin'ny faditseranana. Androany no natomboka tamin'ny fomba ofisialy teny Ivato ny fanombohana ny tetikasa, niaraka tamin'ireo tompona andraikitra isantsokaziny sy ireo mpiara-miombonantoka. Miandro vokatra isika ao anatin'izay fa hivondrona ao anatina platforma na vovonana izay antsehatra amin'ny toedra raha-pirenena no royalty-pianina araka ny fampahafantarana izay nataon'izy ireo. Samy mitondra ny anjara biriky no fanatsarana sy fampivoarana sehatra rehetra. Araka ny fiofanana nataony avy ireo vondrona tanora ireo raha ny fanazavana ihany koa tamin'ity androan'ity Larina Sonay. Yansehatra amin'ny toedra raha-pirenena ny royalty-pianina araka ny fampahafantarana nataon'izy ireo amin'ny alalan'ny platforma izay najoro. Tanora samy manana ny viana saingy mitovy tanjona ny amin'ny fanatsarana sy fampivoarana ny sehatra rehetra eto Madagasikara, ny politika, sosialy sy ny maro hafa. Nisy fananganana platforma nasionala ny royalty-pianina zay kambanan'ireo royalty-pianina rehetrarehetra eto Madagasikara na ny ivelany ao anatina sehatra anankiray, vovonana anankiray. Dia ny tanjona amin'izy io mazava ho azy dia fandraisana andraikitra ho an'ny firenena, indrindra ho an'ny fiarahamonina satria misy sehatra maromaro ao anatin'izany vovonana izany dia misy parti politika, misy ny société civile, ao ihany koa ny sehatra zay tsy miankina amin'ny fanjakana, secteur privé, ary indrindrandrindra koa ny sehatra miankina amin'ny fanjakana. Dia zava-dehibe izy io satria
samy mana ny fotokeviny ao anatin'le izy saingy misy zavatra iarahana dia zay fahasamihafana zay no iarahana ao anatin'izay plateforme na vovonana oailty-pianina zay ary mandray andraikitra ho an'ny fiarahamonina. Fotokevitra ireto oailty-pianina ireto ny hoe azo atao ny miara-miasa na tsy mitovy aza ny fotokevitra. Izay no hitondran'izy ireo fampivoary ny anivon'ny fiarahamonina ao anatin'ity plateforme ity hatrany. Nampahafantarina androany tetsy amin'ny panorama ireo andiany oailty-pianina manaraka isitraka ny fampiofanana eo anivon'ny Frederic Ebert Stiftung na ny FES. Iverenantsika vetivety ny tontolo ny fampianarana. Sampampianarana misa 9 avy amin'ny université maro avy ao Inde no avy eto Madagasikara. Ampafantatra ireo fianarana afaka ratovy ny tanora malagasy any an-toerana mandritra ny hetsika izay atao Toamasina Rampitso ary eto Antananarivo ny 15 sy ny 14 martsa ho avy izao. Fotoana ahafahan'ireo tanora malagasy maniry hanohy fianarana any Inde mahafantatra bebe kokoa ireo sampam-piofanana izay ho safidiany ao anatin'izay andoarantsika ny fanampanazavana. Université anankivalo izay ho avy eto ireo dia afaka hitantsika ny sampam-pianarana rehetra izy miaingany amin'ny resaka fitantanana orinasa, management, business, hatrany amin'ny resaka fitsaboana zany na ny santé, spécialisation ho an'ny santé rehetra, ao ihany koa izay mety holiana ohatra amina resaka fizahan-tany, amin'ny resaka ohatra hoe fampianarana, informatika na teknôlôjia dia amin'ny resaka mekanika ihany koa. Tsy fandriam-pahalemana maro ny lafinjavatra mampametra-panontaniana tamin'ny famonoana amin'ny fomba feno abibiana. Ampikambany CFM morony manio ny filohan'ny CFM teo aloha tamin'ity androan'ity nitrangana herisetra sy ny von'olona maro amin'izao fotoana izao izay mampanahy amin'ny hoavin'ny firenena kahanairan'ny fanjakana anaova indondra raha ny fametrahan'izay fandriam-pahaleman'izay eto amin'ny firenena. Ahina ho von'olona na faty any Ramidson avinelina fantatry ny maro amin'ny hoe Ramidy mpikambany CFM atao amorony manio ny filohan'ny CFM teo aloha androany. Maro ny teboka nanohanany fanio-keviny indrindra andratra tamin'ny vatany ny arambona ka andrasan'ny fampafantarana mazava ny raha vatany vita ny fanadiadiana. Anisan'ny ray aman-dreny efa mananika ny 20 taona no nanaovana zavatra ohatran'ireny. Raha ny fahitana azy ny tatitra avy ety amiko sy ny sary izay azoko dia makany koa amin'ny hoe nisy namono izy. Ka eto no mba iangaviana ny manapahefana mahefa mba hanao déclaration zany rehefa natao ny fanadiadiana hoe tena nisy namono tokoa izy. Ao anatin'izany ny fitsarana, ao anatin'izany ny gendarmerie izay misahana ny fanadiadiana mikasika an'izy ireo. Raha ohatra ka izay ny zavatra nitranga dia mba miangavy an'ireo ihany koa mba hanao faran'izay haingana ny ino moa izy ity ny hahitana navandosa. Tsy nazo ty mpikambany CFM ity ihany mampitebitebo ny malagasy amin'ny fiainana andavanandro ary mampanahy amin'ny hoavin'ny firenena. Anfirongatry ny tsy fandriam-pahalemana sy ny herisetra samihafa amin'izao fotoana hoy ny fanazavana. Trango izay anairana ny fanjakana hijery ireo lafiny zavatra maro isin'ny filaminana sy ny fitoniana eto amin'ny firenena. Hatramin'izay dia approche sécurité no ataontsika fampiasana fitaovam-piadiana sy ny sisa liminena samborina fa hadinitsika ny approche par la paix zany hoe ny fanabeazana ny fitserenany ao anaty fiarahamonina satria ny olona ny olombelona ao anaty fiarahamonina no ataontsika hoe manana ny toerany goavana amin'ny fametrahana an'izany fandriam-pahalemana zany ka mifangaro ao ny resaka fahalovana satria raha misy olona saziana rehefa misy mahitahita dia tsy mizaka ny zavatra nataony ka zaho zany dia anisany manainga ny mpitondra hoe ataovy lohalaharina alohan'ny lohalaharina reny resaka ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ty. 20 kilometatra mialan'ny trano fonenany tao Tsarasotra distrika Anambositra no nahitana ny vatana mangatsika ny hatany anaty Krihitrala. Ny tranga toy izao izay manam-pirofo fa tsy mandry fahalemana ny malagasy, tsy hatsatsy an-tanàna, tsy andreny vohitra tsy ambany volo. Manjaka amin'ny fotoana rehetra ny tsy fandriam-pahalemana ary sarotra ny mandiso izany raha ny tranga hita eny anivon'ny fiarahamonina.
miparitaka amin'ny tambazotra ny serasera sy ny voiziny iany vakijiry samihafa. Asa ny fanjakana ankehitriny ve mahita ny mifanohitra amin'izay ka tsy manao lara-pamena ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana sady tsy mendriky ny iaina amin'ny mpilaminana sy amin'ny mpitoniana ve ny malagasy izay efa trotraka ny vidanga ny vidim-piainana sy ny maro hafa. Fa mitoetrany ny trangana tsy fandriam-pahalemana anatin'ny komuna Toamasina suburbaine amin'izao fotoana izao ampolon'ireo jiolahy miara-manafika tokantrano amin'ny alina ka maro mitondra faisana ho anatrehan'izay. Ampany amin'ireo andian jiolahy ihany ankila no asarona treto raha mbola andala-pikarohana miaraka amin'ny andromaso pokon'olona ny ambony amin'izao fotoana izao. Herinora Zafimanana, Kolo Toamasina. Mbola mitohy ny trangana vakitrano any amin'ny tapany atsimon'ny commune Toamasina suburbaine. Mandeha amin'ny andiany ireo mpamakitrano izay mirongo fitaovana mahery vaika toy ny antsy maranitra. Amin'ny alina matetika no hitrangany ny fanafiana toy ity nanjo ny iray mpianakaviana iray ity. Ampolony ireo jiolahy no niara-nanao rodobe tao amin'ny tokantranon'izy ireo. Mamaky ny varavarana avetrany ny sasany amin'ireo olon-dratsy, ny sasany kosa manao raha-matahorany manodidina mba tsy hisy ivoky ny trano na ihany koa iantso vonjy. De zay zagny matory de zay zagny zesty ty madamana. De zay ko nandrarany tamin'ray alina izy moka tsy mandrombony tadigny izy. De zay zagny mitarimy kiva zay. De ko zay nitarimy kiva igny de na ny hoay kivary de io izy ny fo izy de namao anazy efa misy ino zay eo izy fa olo de nisokafoko la fenêtre de nitsiriko reny zako raha olo maro be velagny lakoro de nafodiko nalaky la fenêtre de nandramby antsy manjay za de niambagna mbavitamian de ko niambagna mbavitamian igny raha io de nisotro se fli manjay madamo anazy de ko nitsotro sa fli igny de tandre mbo njare mitrotro se fli fo i tifirinay de kono raha igny raha io tifiro za de ny kuinjana ny ao ny vavady de ny ketrika ho azy vavady de araiky lahy amely taky taony taminany igny mbola voakaloko de le tafara tato manjay le namely tamin'reto reto lesinjare reto de zay manjay de ny reto manjay ny freinjare na mankatoka tato eranjare kofa lasiny manjay raha zareo tsy za tsy natsaro tegna manjay za de eran'igny zay zaho torigny iry tao madamo anay taflefa za zagny ero ananjy zegny le na ohatra koa tsy nilefa zaho mety tratranjare zegny mbony madamo anay de anentsy vonjy izy fa laiky raha olo zegny akagny moko vitsy olo vitsy zegny akagny izy fa olo fa lasiny zare zay va olo tonga de karaha nazarany zegny raha tsy nafaty anay le zandaro nalaky tonga de igny nagnantsy tomobily zegny zegny raha tsy nafaty anay tarenjare zare alaka andro aligny tsy dia azonagna tsara be satria sady za zegny fano baraka fa zare zany voaka avy tany teto tofonjare kakazo de afa tsy dia tadidiko tsara be tarenjare. Tsy nisy nanampony avelona intsony any tiranamana ity ireo zay nanaty maso ny fahavoazana na azo azy. Voakapany antsy ny faritry ny loha sy ny tenda ary ny tanana ka nampitondra faisana azy tsy afahany manohy ny asa fivelomana mandritra ny volana maro. Etsakilany miara-miasa amin'ny fikarohana ireo andianjolahy ireo ny andromasom-pokon'olona sy ny komity loharano ary ny hemorrhague nanao ny velam-pandrika rehetra sy Vaovao ka nahitana ampahambokatra. Tamin'ny volana faraparan'ny volana febroary sy tamin'ny voalohandohan'ny volana marsa zany de nisy ny fanafihana mitapy-adina zay nataon'ireo bande 10 tao amin'ny fokotany maromaro tao amin'ny commune suburbaine Toamasina, tao amin'ny Tsaronenana, lycée 2, tao amin'ny Vereria, Tanandava, Betainomby. Maro ny olona naratra tamin'izany fanafihana mitapy-adina zany, maro koa ny entana lasa ndreo jiolahy. Taorian'izay moa zany dia nidina ifotony ny hemorrhague tany amin'ny toerana io nijery vahaolana afahana aloha voalohany indrindra misoroka zay asan'ny jiolahy zay ary isamborana an'ireo olona tsy mataotody. De misy zany fiarah-miasa zay natao tamin'ireo andromasom-pokon'olona sy ny komity loharano. Taorian'izay koa tato amin'ny gendarmerie dia nanao niezaka zay nanao ny fanadiadina lalina ka nafahana ny sambotra andreo bande 10 reo. Ka tamin'ny alalan'ny indisy moa zany zay hita tao amin'ny toerana notafiandreo jiolahy nafahana ny sambotra ndreo jiolahy reo. Ary mariany etona zany fa efa nisy koa anankiroa tamin'izy ireo zay efa andalana ho any Antananarivo. Itsoka zany no tratrany velam-pandriky ny gendarmerie tery amin'ny barazy routier tery Sarimasina. Ka taorian'izay fisamborana izy ireo zany dia efa niverina amin'ny laony ny fandripalemana amin'ireo toerana ireo. Na zany na tsy zany nefa dia mbola mitohy niezaka zay ataon'ny mpitandro filaminana sy ny
andro masompokon'olona sy ireo komity loharano a mba hametrahana zay fandrimpalemana maharitra zay am'ireo toeranareo. Olo-pirenena maro no efa nitondra faisana tany amin'ny tapany atsimon'ny tanàna ny Tomasniny noho ny afitsika ireto olon-dratsy miandahy miambavy ireto izay tsy mifidy arapaka, efa betsaka ihany koa ireo voasambotra sy nahiditra amponjaka nefa misy hatrany ireo tranga vaovao. Ampany amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena ihany reny ka asa raha mbola maso tokoa no mijery ho an'izay mbola mahasamylaza fa milamina eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao. Fa olona 13 mianadahy ihany koa anatin'izay miaraka amin'ny fiara fitaterana ireo entana voaroba ny voasambotry ny zandarmaria-pirenena tao amin'ny vondro-tobiparitra ao Moramanga. Misy fifandraisany amin'ny fanafiana ny sesy tato ato tao Moramanga izy ireo iray volana lasa izay nisy jiola 10 voasambotry ny zandary tany amin'ny toerana ihany koa ary izao indray ny reto 13 mianadahy afireto andao rahantsika ny fanampanazavana. Raha ny natratrarina anazy moa zany dia manodidina ny teto Moramanga teto fa ny fanadidina moa zany nafantarana fa misy amin'ireto olona tratra reto zany no aveto Moramanga, misy amin'ireo ny avany amin'ny faritra ary misy raha tena hoe ivelan'ny faritra mihitsy arak'izay le niteneniko teo izay hoe fa bande organisée ireo olona ireo dia manafatra élément avy ary anampy an'ireo anatin'izay asa ratsy izay. Fa mirongatra ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny distrika Ankazoabo Atsimo amin'izao fotoan'izao fa tsy araka ny feo izay ahelan'ireo olom-boafidy. Ny farany herinandro teo nitrangana fanafian-dalo ny tanàna iray tao an-toerana ka olona miisa 4 no fantatra fa maty ary amponiny ihany koa ireo naratra vokatry ny fifandonana bonhomme Élysée Kolotoliara. Mandry andriranantsy ny mponina ao amin'ny distrikany Ankazoabo ankehitriny noho ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana toy ny asandahalo. Raha ny zavanisy tao amin'ny tanàna ny Fotivolo ny asabotsy teo, olona 4 no maty vokatry ny fandonana amin'ireo dahalo mirongo fitaovam-piadina maherivaika avy nangalatra omby tany amin'ny komina Ankilivalokely izay mbola ao anatin'ny distrikany Ankazoabo. Tamin'ny zoma hariva nisy fanafihan-dahalo ao amin'ny komininy Ankilivalokely. Nandeha io ireo dahalo ireo mirongo fiadiana maherivaika dia maraina be nitoto ny tanàna ao amin'ny kominy Fotivolo zay tanàna misy ny ray aman-dreniko raha teo moa zany. Gaga ny vaton-dahilahy satria vao maraina ny andro dia hoe inona ty dahalo mitoto tanàna ty. Ny ao an-tanàna zany dia nijoro nanohitra fa ny zava-misy zany dia tena nataony dahalo vonomoka ny ray tanàna. Vokany zany olona 4 be zao no indray maty sy tradrano amampolo ny maratra mafy. Lasa ny omby tsy latsaka ary nitsofoka ao anatin'ny alany hera zay tsy lavitra kory ny distrikany Ankazoabo. Ka rehefa nitsofoka ao dia na ny mpanaradia na ny mpitandro filaminana dia tsy sahinitra io ala io. Marihiny etoana fa io ala io dia anisan'ny zone na circonscription izay fehezin'ny olom-boafidy sy ny olom-panjakana ao amin'ny distrikany Ankazoabo. Ka ny omby rehetra miditra ao na dahalo na ino rehefa ataony zareo avoaka io dia mivoaka. Fa ny mahagaga zany am'tindray mitoraka aty dia tsisy tohiny io ain'olo maty sy omby avy any Ankilivalokely io. Nanamafy ity zanaky Fotivolo ity fa misy olom-boafidy avy amin'ny fitondranana no isan'ny tompon'antoka amin'ny tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny distrikany Ankazoabo ka tokony andraisan'izy ireo fepetra. Misy olona zany olom-boafidy izay mibody ny fahefana rehetra hany ka tsisy olo afaka mandray andraikitra ao amin'ny distrikany Ankazoabo. Manome ohatra tamin'ny volana Oktobra lasa teo. Very ny omby tao amin'ny distrikany Ankazoabo zay fokotany ao amin'ny kominy Ankazoabo ihany. Tsisy nahafantatra an'izany ny mpitondra fanjakana tao fa samy ny raviravy tanana. Niezaka ny tenako nitady omby io nanomboka tamin'ny talata very zoma le omby nisy olona nirahiko taty sakaraha dia tonga dia fa lafo ao sakaraha ary tratra tao. Rehefa tratra tao dia ny olom-boafidy manao hoe mijanona nareo tompon'omby fa ny mpitandro filaminana no hirahiko makany azotsika atao recoupement zany zavatra zany fa tsy zavatra lainga. Tsy ny tompon'omby naka ny bokin'omby hatao confrontation aty sakaraha fa mpitandro filaminana no nirahiny olom-boafidy tonga ao Ankazoabo haka io omby any. Ny tena zao zanaka tatsaha ary mahafantatra ny fomba fiadiana tsy fandriam-pahalemana. Fa nahoana tsika no misalovana ny asany dinabe ny asany mpitandro filaminana ary manao fanapara-pahefana. Mampiteny ny moana ny zavatra iainany vahoaka ao anatin'ny distrikany Ankazoabo ao fa tsika zany dia zay nitatitra azo hoe mandry fahalemana tsy mandry fahalemana zany ao tompo tsy mandry fahalemana zany. Miantso ireo tompon'andraikitra isan-tsokajy ny araka izany ireo mponina manoloana ny tranga tsy fandriam-pahalemana ao an-toerana.
Vaovao ny toetry ny andro vetivety tsy akasikan'ny Madagasikara ilay rivo-doza Filipo mananontanina ny firenena ho ny foibe ny famantarana ny mety ho toetry ny andro tamin'ity androan'ity ny fiforonana rivo-doza mety akasikan'ny Madagasikara izay tsy ho hisy ihany koa zany ao anatin'ny 10 andro manaraka raha ny tatitra atrany. Dia izay ihany koa no antsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisany pirenena. Olona misy 220 farafakely no namony ainy raha toka tafiakatra 507 alina reo trabona ao Indonezia. Vokatry ny rotsakorana ny farany herinandro teo no ranikija tany an-toerana izay nitarika fiakaran'ny rano sy fiotsahan'ny tany maro tany an-toerana. Lalana tapaka simba, eo ihany koa ireo tanàna izay ibodrano tanteraka. Nanimba zavatra maro tao amin'ny nosy Sumatra Indonezia. Ny rotsakorana be loatra ny siho ny farany herinandro teo tany an-toerana. Tao ireo tany niotsaka. Eo ihany koa ny tondra-drano hita eny amin'ireo trano fonenan'ny mponina. Hatramin'ny zoma lasa teo, saika feno fotaka sy loto vokatry ny fiotsahana ny trano fonenan'ireo mponina. Ary ampolin'ireo tsy maintsy nafindra monina vonjimaika. Faritra mandinda ny 420 any an-toerana no ahitana trabona betsaka raha ny fanazavana. Isan'ny mampananosarotra ny fanaovana vonjy-aina raha ny tatitra, ny fahatapanjiro sy ny fampitehin'ny lalana izay tsy ahafahana mifamezivezy. Isan'ireo nosy ao Indonezia, tratra ny tondra-drano matetika ny nosy ao Sumatra ity amin'ny vanim-potoana ny rotsakorana tahaka izao. Mifarany tondray ny fiarahantsika ho any androany ankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao tao anatin'izay ora ray katroka izay. Mandrapitafo ao amina mpitondray ary tombo lasy tombo vavelo matoka. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.